miarabantsika tsiray avy a izay hitratrantso eto indray amin'ity androany ity avy atrantsika dia hivavaka ho an'ny ten'Andriamanitra mba hikasika anao tsirairay avy a tsika tsirairay avy zany tokantrano any indray any a Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny teniny ahafahan'Andriamanitra mikasika anao androany ka na dia ny fonao azy dia ho takatry ny tanany amin'ity androany ity. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jehovah-Andriamanitra rainay eo misaotra anao zay ny amin'ny mbola fafahana indray a tonga eto amin'ity androany ity. Mbola fafahana indray tonga eto a manome voninahitra anao midera sy mankalaza ny anaranao. Androany Jehovah-Andriamanitra dia manoloana anao izay tsirairay avy maniry ny andre ny feo anao, maniry andre ny afatrao izay tsirairay avy reto na tenako izay hitory aza Jesosy a dia maniry mba andre ihany koa zany feo anao zany. Ko mitenena Andriamanitra fa vonikeno anao zahay, mitenena fa vonina andre ny afatrao zahay. Rakovako amin'ny raha anao Jesosy ny teny rehetra izay aloky ny vavako androany ho taka ny sabatra aloha lely hitsatoka anatin'ny fo reto olona ireto ka isaky ny teny ray izay ho teneny eto androany dia tsisy olatsaka tsisy ovely fa samy akasika ny fony. Da io reo rehetra mihaino androany ny fon'izy ireo mba ho tamilona ka niriny ny teninao a amo avy zato eny. Ny fanatrehana ratsy rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao a amin'ny anaran'i Jesosy a. Halleluja, amen. Halleluja. Makasitraka misaotra antsika rehetra izay mbola tonga eto indray androany tonga eto a dia nisy aza ny fatapahana teo a dia ireo nareo fa mbola tapaverina soa matsara no fahasoavan'Andriamanitra ka hisaotra antsika Andriamanitra zany rehetrarehetra zany tsy mahataitra antsika raha toy reny a fomba anjavatra reny a ary karazana ohatry ny hoe entraînement antsika ihany reny amin'ny fahatapahana izay isy tsy ho ela fa dia tsika moa dia afarana foana fa ity Facebook ity tsy aharitsy ity serasera amin'ny internet ity a dia isy ny fotoana tsy maintsy hatapahana izy ity tsy hoe mampitahotra vao mihaona akory dia mampitahotra fa tsy fampitahorana zany fa fampitandremana. Na in Jesosy tsika rehetrarehetra dia faly be mahita anareo a ary matoky ahako fa tena hikasika antsika eto Andriamanitra amin'ity androany ity. Mama Valtina, Koda Léonie, Nena Mahenso, Verselina, Tsiramboaramiel, Marina Tiana, Erika Raka, Herbetina, Fanilo Zavatra Manana, tahiny tompo daholo na rehetra izay tonga miaraka aminay eto androany. Fotoana mahafinaritra, fotoam-pifaliana, fotoam-pahasambarana, ny ahafahanay faly zay miara mitandrina sabata aminay eto nareo. Halleluja. Dia hoy ny ten'Andriamanitra sambatra izay manao ny sabata ho fahafinaretany dia maniry fahasambarana ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Sondorany irina Iama, fambeazana fitahiana, artisanat de Madagasikara, Sonatenaina, Sandra Akonina, tsy voategniko eto daholo nareo Maniko, Erika Raka, Emila Vritina, Naela, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Hitratrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Rehefa mafy ny fiainana, rehefa misy zavatra mahaporitra mahazo antsika dia misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika eo amin'ny toerana anankiray dia tena te hiala eo tsika. Te hoe ny tsy haiko nareo manao an'izany zavatra zany fa rehefa ohatra hoe misy zavatra mahadodina antsika dia tsika mandeha io a ohatra ny te hanao dingana lavitra be ohatra ny te hanao dingan-dava be ohatra ny tokony efa hoeriny te hanao dingan-dava fa maiky tsika amin'iny misy zavatra mahadodina antsika na misy zavatra mandodina antsika ao aorianao a dia te hanao dingan-dava ohatra ny te hanidina rehefa tratrin'ny embouteillage tsika rehefa maika dia ohatra ny te hanidina zany ay zany mba misy bouton potserina amin'ity fiarako ity dia mba miakatra dia manidina
Ary rehefa misy mahatery antsika ihany koa be dia be ny olona ohatra hoe manana olana. Dia atao hoe manana olana any Madagasikara ohatra zany misy olana. Dia sotra andranabavy-diako antsika manentana antsika sikoerakera foana hono ireo olona mba tsy ho tapaka. Dia zany mba angatahana amintsika sady miantsika no mandefa koerakera kely dia mba tsy tapaka ny fandaharantsika. Alleloia. Misy fotoana ohatra hoe betsaka ny olona ohatr'izany. Rehefa misy olana any amin'ny firenena anankiray dia mandeha mitsoaka mankany amin'ny toeran-kafa. Dia misy fotoana mandeha tamina toerana anankiray ivelan'ny Madagasikara izay mivady tamin'izany fotoana efa ela. Dia variany zay rehefa tonga tao amin'ny toerana io. Fa saika ireny olona ny ankabetsahany ireny olona misy olana tany Madagasikara ireny na olana ara-politika ianao zany dia tao amin'io ao amin'ny tanàna io daholo no mifankahita ao no mipetraka. Manana olana ianao amin'ny toerana io dia mampite hitsoaka mampite hoe hanidina hiala an'izany ady zany. Ary mety misy olona eto androany mety ao anaty olana mampite hiala anao mihitsy toerana misy anao io fa renao mihitsy hoe misy ady mahazo anao. Ifampahetsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ao amin'ny Salamo 5:5 no vakiantsika andininy voalohany ka hatramin'ny fandininy 5. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 5:5. Alleluia. Salamo 5:5 andininy voalohany hatramin'ny 5. Alleluia. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny solamamy dia fitaraina an'izay navadiky ny zakaizany mahatoky azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mianoho ny fivavako Andriamanitra araza mihery ny fitarainako eno iakavalio miriorio ny eritreritro ka mitoloko no ny feon'ny fahavalo sy ny fampahorian'ny ratsy fanahy fa mampianjera loza amiko reny ary amin'ny fahatezerana no ankahalany ahy. Mangororo ato anatin'ny foko. Mangororo ato anatiko ny foko. Ary mameny ahy ny tahotra ny fahafatesana. Tahotra sy ofitra mahazo ahy. Ary manafitra ny ororo. Ka hoy izaho. Engane ka hanana helatra tahaka ny voromailala dia andositra ka hita izay hitoerako. Eny andositra lavitra ka hitoetra ny anefitra. Andefaingana hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafidrivotra sy ny ranon'ora mbaratra. Alleluia. Amen. Teto zany i Davida dia raha ny fanirian'i Davida dia ataon'Andriamanitra lasa ohatra ny voromailala omena helatra. Dia mandeha manidina mitsoaka an'ireo ady izay mitady hanafitra anazy mampangororo ny fony mampatahotra sy mampangofotra azy eo amin'ny fiainany. Engany eo izy. Zany hoe tena nangataka zany ny fanirian'i Davida zany dia zao mba ny hanana. Alleluia. Mena helatra. Alleluia. Mba hafahany mitsoaka miala ny ady izay mahazo azy. Alleluia. Araka teko teo ohatran'ny matetika ohatr'izany tsika. Misy olana amin'ny toerana iray dia te hitsoaka amin'ny toerana iray. Aninona? Hitady fitsarana. Hitady filaminana. Hiala n'ilay ady. Dia jerenao zany mba fanirian'i Davida. Vokatry ireo zavatra rehetra dia te handeha lavitra izy. Te handositra lavitra izy fa tsy afaka. Te handeha hitsoaka ny anefitra izy. Te handeha fainga. Satria akaiky ny olana, akaiky ny loza. Te hanao dingan-dava fa tsy afaka. Mba tsy ho azo ny tafidrivotra sy ny ranon'oram-baratra. Dia mba fangatahany tamin'Andriamanitra nanao hoe mba omeo helatra na voromailala. Hoe za olona ity zany omena helatra voromailala afahako maninona? Afahako mitsoaka, afahako misidina ambony, afahako mandeha miala lavitra.
Andriamanitra rehefa angatahantsika mofo dia manome antsika gâteau. Halleloia. Andriamanitra raha angatahantsika ray dia manome antsika roa. Halleloia. Andriamanitra raha angatahantsika mamimamy dia manome antsika ny tena mamy. Andriamanitra raha angatahantsika ny tsaratsara dia manome antsika ny fanamperana izy. Halleloia. Isaia 40 araka ilay hira nataontsika teo. Zay miandry anao Jehovah dia mandroso hery. Elatra ny akarany tahaka ny voromety. Isaia 40 andininy 7 vakiko aminao amin'ity androany ity. Isaia 40 andininy andininy 7 hatramin'ny 130 vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana ianao no miteny hoe nahoana ianao mitendry Jakobo ary milaza inona ary milaza ianao ry Israely eo hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielona tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Androany zany dia mitodika aminao koa ny tenin'Andriamanitra raha miteny an'izany ianao androany. Raha mety efa niteny an'izany tanatin'ny sainao anao, tanatin'ny fonao anao, satria mandalo ady, miatrika olana, ary ohatry ny amataonany izay ny olanao, ary miteny mihitsy ianao manao hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielona tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Hoy izany hoe tena tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ny marina tokony ho ahy. Tena tsy hitan'Andriamanitra mihitsy mba misy zavatra tsara tokony omena ahy. Tena tsy jeren'Andriamanitra tsony ahy. Misy olona mieritreritra an'izany rehefa mafy ny ady. Andiny 20. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Androany koa miteny aminao ny tenin'Andriamanitra. Ianao izay manana eritreritra ohatr'izay, za ty tena tsy jeren'Andriamanitra mihitsy, tena ahoana ary? Aiza ary izany fiainako toatrany tena tsy mba hitan'Andriamanitra? Ny olona toa hitan'Andriamanitra, za toa tsy hitan'Andriamanitra. Andiny 20 anao ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah. Izay namorona ny farany tany, tsy mba mety reraka na sasatra izy. Tsy takatry ny saina ny fahalalany. Zany n'Andriamanitra toriana aminao eto androany. Raha mbola tsy renao dia renao eto. Renao anakoako eto. Halleloia. Fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah. Izay namorona ny farany tany. Ary io Andriamanitra toriako aminao io dia Andriamanitra tsy mety reraka ary tsy mety sasatra. Ary ny fahalalany tsy takatry ny sainao. Ny sainao mety 10 metatra ny takany. Ry havana. Fa Andriamanitra, halleloia. Amen. Raha 10 metatra ny takatry ny saintsika, ny takatry ny sain'Andriamanitra, mety 10 kilometatra. Halleloia. Tsy takatry ny saina ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Mampatanjaka ny reraka izy. Ary zay kely hery omeny hery be. Iza ny reraka izy eto androany. Fa raha reraka ianao tonga eto androany. Vao nampahaizako ny ankizy tao anatin'ny commencement teo mihitsy hoe ny fotoam-bavaka, raha efa namalala fataro manomboka androany. Aza mba manao an'izany tena ohatry ny mareraka tsy mba tena mahavita hivavaka izany efa reraka. Alao efa manana hery tsara ny vavaka. Ny fivavahana dia natokana ho an'ny olona tsisy hery. Ny fivavahana dia natokana ho an'ny olona reraka. Fa ao anatin'ny vavaka taonao hifanena amina Andriamanitra mampatanjaka ny reraka ianao. Dia hifanena amina Andriamanitra mpanome hery be an'izay kely hery. Halleloia. Raha rehefa tonga ny fotoana anatin'ny herinandro mandalo ady tsy andro sy avy ny andro ohatry ny androany. Afahako mandraindray ny herin'Andriamanitra tonga ho fiainana. Halleloia. Ka tandreminareo zany alaim-panahy amin'izany hoe za ankoatra ny tsy vavaka, andao manaraka live manomboka ny live. Za ohatry ny mararirary fa ohatry ny tsy natokana ho an'ny olona marary ary tsy ny olona salama. Ny mila mpanao fanafody ozy Jesosy fa ny marary. Misy olona tonga eto androany. Mety reraka izany olona izany. Mety kely hery izany olona izany. Fa misy Andriamanitra mpizara hery sy tanjaka amin'ny alalan'ny teniny fotsiny. Tonga mangy anao anaty tokantranonao any raha mino ianao androany.
mampatanjaka andreraka izy ary zay kely hery de omeny hery be ary na de ny tanora fanaza de ho reraka soa sasatra ary na de ny zatovo aza de mihety ho tavotohana mafy. Ny tanora de mieritreritra azy hoe tsy reraka sady tsy sasatra. Ny zavatra vitan'ny tanora tsy mitovy amin'ny vitan'ny antitra. Ary zatovo de samy mandeha na izany fa mieritreritra tsy ho tafotohana. Alleloia. Miarabanareo zay vaovao miaraka taminay androany mika mi izy misy rahalahy sarana bavina de fa tenin'Andriamanitra teo momba ny sabata iny fa Exodosy teotorina mea. Alleloia. Tonga soanareo Exodosy 28 no efa voaraban'ny ankizy ao nareo zay voatonga eo misaotra nareo rehetra. Alleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra na de ny tanora fanaza de tsy de ho reraka sasatra ary na ny zatovo aza mety ho tafotohana mafy. Andino fa raiky amin'ny telopolo zay verset amin'ny torotenitsika androany fa izay miandry an' Jehovah kosa de maninona de mandroso hery elatra no ekaraka taka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka. Alleloia. Raha te tsy ho sasatra zany ianao nefa iazakazaka ihany taka ny olona ihany raha te tsy ho reraka ianao fa andesy androso taka ny olona ihany de zavatra tsotra no angatahana aminao andrasan'ny Jehovah ianao. Alleloia. Ary araka ny teny tao teo Andriamanitra rehefa angatahanao zavatra anankiray de manome anao zavatra anankiroa. Manome anao mangataka ianao mangataka zavatra kely Andriamanitra manome anao fahafenona. Davida teto tany amin'ny Salamy 150 de naniry engany aho izy ka hanana elatra taka ny voromailala. Fosy Andriamanitra tsy voromailala tsy elatra voromailala no meko anao fa raha miandry aho ianao. Alleloia. De elatra voromahery no meko anao. Izy amin'ny mahery elatra voromailala sa elatra voromahery arakaraky ny angezan'ny elatry ny vorona no ahafahany mandeha lavitra. Na mahita hitsikitsika zao tsika ren'le fody kely reny de reny tsy afaka mandeha lavitra findrafindraka rapida be izy manidina kely maketsy de mifindratsy amin'ny hazo anankiray de findra kely etsy zay fa iny elatra kely iny ahafahany mandeha mitsolika fa tsy ahafahany mandeha lavitra. Fa ny voromahery ny voromailala koa afaka mandeha lavitra fa tsy mitovy koa ny vitesse ny voromailala sy ny voromahery. Fa ny voromahery raha hitanao tsara mahavarina fa ny elatra voromahery efa le tena mivelatra be iny de tena mivelatra be de ohatry hoe mieritreritra foana ianao hoe rehefa miforotra iny elana iny tafiditra amin'ny vatany ve iny fa tafiditra fa rehefa mivelatra iny de afaka misy an'le mivelatra be manao ohatry zao iny. Ary rehefa manao an'iny izy tsy mila mamoy kory izy mamoy indray mandeha izy de mitsotra de mandeha. Ary ny voromahery de anisan'ny biby tena afaka mandeha lavitra. Ary diso fangataka ihany Davida everiny Davida fa voafetra ny azon'Andriamanitra tao. Davida tsy mahafantatra karazana biby fantatry Davida zany tany an-tsaha izy ny ainy. Azo Davida tao mihitsy ny tena enganeza mba hanana elatry ny voromahery. Fosy izy Davida ohatry ny ngeza loatra zany fa sao de tsy fon'Andriamanitra ao fa engane mba hanana elatra tahaka ny voromailala ahafahako mandositra lavitra. Ory Davida raha tena te handositra lavitra ianao raha tena te handositra lavitra ianao tsy elatra voromailala tsony ny angatahanao manokana tsy elatra fody kely sy tsikitsika kely sy reny vory kely reny fa elatra voromahery. Ny ahafahanao mahazo elatry ny voromahery androany de miandrasy ianao an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra no andraisantsika an'izany. Ao amin'Andriamanitra no andraisantsika an'izany. Mandeha mafy be ny voromahery 320 km/h totsony mandeha mafy zany ary lasa lavitra zany. Lasa lavitra zany. Androany ity fotoam-bavakantsika ity de fotoam-bavaka iangonan'ny olona te hitositra te handositra sy te hitsoka lavitra te hanidina lavitra te hiala lavitra ny ady sy ny olana. Misy olona te hiala eo amin'ny toerana anankiray fa tsy manao ezaka hiala eo amin'izany toerana zany. Voritsy loza tsy afaka manidina. Ry havako. Ity fotoam-bavakantsika ity de fotoam-bavaka
fizarana elatra, halleloia, fizaran'Andriamanitra elatra ho an'izay miandry an'izany. Ho zaraina elatra isika ahafahatsika manao zavatra zay tsy vitatsika. Ny vitan'ny voromailala ny vitan'ny voromahery tsy vitan'ny voromailala. Ny angezan'ny elatra tsy mitovy. Tsy mitovy. Halleloia. Tahian Jesosy mahery vololona, ranabavy mahery vololona, pasteur mahery vololona tahian Jesosy a. Malala rakoto a, tahian tompo a, Herbetina ihany koa, Kotanela, tonga soa. Androany fizarana ty fitoam-bavakantsika ty ho an'izy rehetra tonga eto. Misy olona eto mety manana projet zany olo zany. Misy olona eto te handeha lavitra. Misy olona eto mety te hiala amina toerana anankiray. Raha zao dia mampaela anareo mihitsy. Fa maromaro nareo taloha tao anatin'ireny krizy tamin'ny 2020 reny. Tena miresaka aminay dia hoe any Madagasikara dia te handeha ho aty andafy. Zao ny fotoana fanarotanareo fa tena hitatsika ohatrany somary misokasokatra kely ny lalana amin'izao a. Ohatrany mba mahazo viza daholo zao izay mangataka ka mba. Sao dia mba zao ny fotoana anareo izay any Madagasikara. Halleloia. Ny fotoanantsika eto androany. Raha mino ianao, mahatratra amin'ny farany ianao, ho fotoam-bavaka fizarana elatra. Ary fizarana elatra ahafahanao mavita ny zavatra izay tsy vitanao. Halleloia. Anidina lavitra ve ianao? Elatra taky ny ahoana no ilainao? Elatra taky ny ahoana no tokony mety amin'ny olanao io? Za rehefa tao anatin'ny olana dia natsapa nahita sary ohatry zao rehefa nisy fotoana io irina atao tany am-piangonana tamin'izany. Dia izy nataontsika tamin'ny voalohany izay miandry ianao Jehova te mandroso hery, elatra no ekarany. Dia zao ny zavatra tena tsapako tao anaty vavaka tao. Mahita na ankoatran'izao aho, ohatry ny akoho kely, latsaka any anatina, tena hoe any anatina foana lavadrano any. Akoho kely tsy mahay manidina. Ary na akoho be ary tsy lasa lavitra. Fa ny fahitako ny tenako ry havako malala. Halleloia. Rehefa tao anatin'ny olana tena tototry ny olana ny tenako. Dia ohatry mahita ny tenako izany hoe latsaka anaty lavaka lalina be any. Dia inona ilay akoho kely te hanidina hivoaka. Nefa misaoteto katria tsara tsy vitany. Nefa nisy te hivoaka n'io lavadrano, lavaka lalina. Efa nivonina ny hipetraka ao mandrakizay. Efa nanana eritreritra ny aina tanteraka mandrakizay anatin'ny olana io. Hoe ato zany ny fiainako a. Miteraka dia ato anaty olana. Mivoaka dia ato anaty olana. Miditra ato anaty olana. Latsinainy, talata, alarobia, misy zoma, sabata, lahady, ato anaty olana. Zay ny eritreretiko. Satria raha mijery ny tenako a, mijery ny zavatra eto am-pelantanako sy ny zava-bitako, dia taka ny akoho kely tsy maniry kory ary ny volon'elany. Ry havana malala. Ateteny aminao androany. Io tsy vitanao io olana io. Tavita dia tavita, tena lehilahy mahery. Fa fantany fa amin'ny maha-olombelona azy, mila elatra voromailala izy voany amin'io. Manam-pandriana tavita dia ny andeha lavitra. Fa fantany fa raha tsy manana elatra izy tsy ho vitan'izay. Ary nangataka tamin'Andriamanitra izy nanao hoe halleloia. Engany aho mba hanana elatra voromailala. Mba hahafahako manidina ambony. Mba hahafahako mandeha amin'ny ala eto amin'ity olana ity. Andeha hitoetra ny anefitra, handositra lavitra, andeha faingana. Misy olona eto sady te handositra hialan'ny olana, misy olona eto te handositra lavitra dia hitoetra ny anefitra. Ina moa ny toerana misy, ina moa zany efitra zany? Any amin'izany toerana efitra zany mety hoe ratsy ny fahitan'ny olona zany. Fa any ahitana fitsarana. Any ahitana zava-mangina, tsisy tabataba. Misy olona eto maniry andeha faingana. Mba hamonjy fialofana sa tena hitraotrao ny orana. Fa tsy vitanao zany. Tsy vitantsika maha-olombelona. Ny olona iray rehefa mbola tsy manana an' Jesosy a, dia afaka reraka ny olona.
tsy afaka reraka fa tena tsy maintsy reraka satria ny hery aty anatytsika de herin'olombelona. Rehefa manao manana fifandraisana amin'ny devolo ny olona, manao paky tamin'ny satana, manana fifandraisana amin'ny devolo de mahavita zavatra tsy vitany olona de mampitolagaga ny olona. Mety mahavita manao tena mazinoara, tena fahagagana tena tsy takatry ny saina. Misy an'le atsofoka ty ny sabatra de any anaty vatana de tsy manino tsindromy mantsy eto de mivoaka eto. Matetika zava-maharikoriko, zava-mahakamo daholo mijery azy. De variana ny olona mahery nareo. Fa ianao raha te ahery lavitra noho izany ianao de andao any amin'ny Jehovah. Fa tena mahavita mihoatra lavitra noho ny vitan'ny olona manana fifandraisana amin'ny devoly, ny olona anankiray manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ny zava-mahafinaritra an'Andriamanitra de zao: voatonga ao aminazy fotsiny ianao, mbola tsy tonga eo aminao kory ny elatra iakaranao taka ny voromahery, de misy zavatra mitranga aloha amin'ny fiainanao, tonga aloha de mandroso hery ianao. Alleloia. Za mino fa mibetsaka aminareo rehefa anaty olana de tonga nanomboka ny vavaka. Dina zavatra mitranga, mbola tsy ny olana noho ny va, mbola tsy le olana noho ny va, fa nareo manino lasa manana hery atrehana an'le olana. Ka zany le avana malala ny ao amin'ny Jehovah, zany ny ao amin'ny Jehovah. Ny ao amin'ny Jehovah de zao ny zavatra mahafinaritra ao, ny atongavanao eo no eny, de efa tsy miemotra tsony ianao fa mandroso hery ianao. Zany hoe miemitombo ny hery ao anatinao. Za taloha araka telo taona tanaty olana de te hamono tena, de zao hamono teny zao foana farany tsisy raha ratsy hoe nda ohatra mampiteny io ndana voniny tena hamono tena, hamono tena tsofirano aniany fa hamono tena. Fa izao ny zavatra mahafinaritra, natongavako teo amin'Andriamanitra ny hera. Nomboka amin'izay, nomboka niova fo, anomboka nandrana ny heriny zany Andriamanitra velona. Ny zava-mahafinaritra voatonga fotoam-bavaka voalohany natrehako nitandremako sabata voalohany teo amin'ny fiainako, 15 taona amin'ny 15 na 14 volana mars io, zany hoe noteko ato mihitsy moa izy tamin'izany fa azo teneko hoe firin'ny daty. Mbola hitako ato fa nisy fotoana noteko zay. Tany amin'ny 17 mars tany, 15 taona lasa. Fotoana voalohany nanomboka ny kasihan'Andriamanitra de zao ny zavatra tonga tao amiko voalohany, tsy te hamono tena tsony a. Alleluia. Nanomboka verevitry satana. Atria za raha namono tena de tonga de direct tsisy fanakatsakanana any aminy raha mialo eo. Teo aloha de efa nangainy satana hoe tsy hamono tena ndray. Zavatra tonga tao amiko voalohany, za tsy hamono tena. Alleluia. Ary tsy vitan'izany fa nanomboka sa hiatrika ny olana. Ny olana mbola teo za mampahery anao androandro. Ny fanombohanao mivavaka tsy ny olanao tonga de tsy hitanao tsony, fa ny olana mbola ho eo fa manomboka hita defi ianao, manomboka misy defi eo alohanao. Fa eo alohan'ny fahavalonao koa misy defi ngeza be de ianao. Alleluia. Fa tsy ianao, fa ianao efomen'Andriamanitra ny heliny, ianao efomen'Andriamanitra ny helatry ny voromahery. Alleluia. Ianao inge defi ngeza be eo alohan'ny fahavalonao. Taloha ianao tsisy dikany amin'ny devoly, tsisy dikany amin'ny devoly ny mampahory sy mampatahotra sy mampangororofonao, fa nanomboka ny vavaka ianao, manomboka misy hery any anatinao. Iny ianao ny atao hoe manomboka mandroso hery. Alleluia. Manomboka mandroso hery ianao. Ohatra manomboka totototo zany ny sofinao. Taloha tenin'ny anankiray de manindro zanao, tena tsy tatiko mihitsy zany le teny e. De
tena fotoana zao nanomboka ny vavaky anao de zao lasa hoy ten'andriamanitra izy soly nataon'andriamanitra miteny zany olo iny ve de mpampanjaka iny ve de mba maminany fa nataon'andriamanitra narenina ny sofon'ny soly de tsy eny ny olona zany mifosafosa taloha vao mitenika fotsiny iny ve de any handraisany vavandretolo reny nanomboka nandroso soly nanomboka nandroso ery petaka amin'ny kasika nasian'andriamanitra kasika ny sofiny kasika tsy hita maso nanomboka tsy eniny ny olona miresadresaka satria ny fosafosa sy ny teniteny olona mampaketraka raha enonao enao zany andeha anjaka toy ny olona enonao ny olona biby iny ve mba anjaka iny akoy menao mety ketraka fa miteny ny olona fa tsy enony ny solotso manomboka androso ery engenao manomboka tena kely eo anatrehanao io olana io manomboka kely eo anatrehanao io olana io ary ny olona rey efa mandroso ery de le olona io ihany izy fa ny anatiny any misy zavatra mivoaka ianao inge tena teneniko anao mihitsy raha vanamalala tsy fantatrao nge ianao io ohatrin'izy fa za te teny aminao lehibe ange eo anatinao lehibe ange jehovandriamanitra miditra ao anatinao io io fanahan'andriamanitra milatsaka ao anatinao io ahafahana mamotipotika ny fahavalinao halleloia misy tantara kely zay efa tantarako teto moa izy ty ao amin'ny bara anankiray zany de misotrosotra daholo ny olona fa misy fotoana tonga avany lehilahy anankiray matanjaka tena le ranjanana tena atahoran'ny olona kiraro misy vy taloha nareo zao zao tsy lamotsony kiraro misy vy fa taloha sina vy ny kiraro mamakivaky any lalatsara andeha hoeny amin'ny bara de vo miditra izy de miondrika ny olona rehetrarehetra de vo miditra izy de efa manomana faty antoka ny tompony bara tsy andovola ndray izy alleloia de zao miditra izy dominy le comptoir ahoana zay ahoana zoka omeo coca meo coca mena fa raha tsy zany miana coca ianao glasy io sa tsotra le amin'ny vesa le amin'ny keo aza de mora misendoatra ozy ny olona tonga de de fahazarany foana tonga avy any rehefa mangahita ety izy mafana ny andro omeo coca fa raha tsy zany eny rehefa coca efa miandry anao coca anao patron inona glasy tsotra misy namanay zay taloha panina teo tamin'ny lalana avy eo anosy makany sonerana andro alina be panina teo ny taobilinjareo panina tadidiko foa zay tantara de rehefa tratran'ny panina teo le fiara de manokatra kapoera zareo maizina be mihitsy le toerana tamtambo misy lehilahy miala avy any mamamo ana zandry inona ny tsy mety am'taobilinareo afaky de alitanao to de andeha ikitikitika an'le ao anaty motera ao de tenen'le namako zany mandana miseho oka zao fa hainao io ao nareo fa haiko nareo ko ao jereko ka matahotra ny namako izy de vo mikitika zavatra tsy tokony fikitika izy zany de mbola ny insistany izy ao jereko fa haiko de farany le namako ohatry somary le de mandehana anao raha mise mandefa sao de mba voany daka eo mialatsy zay misy de mandehana anao raha mise mandefa sao de voany daka eo anao maninona hoe ozy izy le raha maninona tsara hoe de anao za to de nanenina hoe aty atanin'olona ny andro may taky zay tsy niteniteny foana tezitra le olona soka ozy izy le teninao teo mihitsy hoe mandehana mandefa sao de maninona fa hoe tsy mialatsiny le raha misema azaky tenao zany nisy zavatra nyteneninao teo ozy izy ianao hoe mandehana mandefa sao de voan'ny inona tsara namako amin'io matahotra fa le tany am'le bara ny tantaraiko teo
tonga indray rabokiny omeo koka fa ratsy zany tamin'io andro io narary le baromanina de mba nisy nasinony solo azy namany no solo azy ao ambadika ny comptoir ao ka le namany io ngeza be sady olona mafy be tsy sotro zany kizy tsy nahalala ninina izy tsy manana zay fomba fanao eo fa izy koa ngeza de niala avany nga be sola rabokina mangetaeta ndray izy domony ndray ny comptoir de nijery le olona ao ambadiky ny comptoir omeo koka fa ratsy zany ka le olona ao ambadiky eo sady zatra zany no olona ngery mitsangana amizay le olona tao le olona ny soterana fa ratsy zany de ahoana taitra amizay igabe sola ohatra hoe tao lasa ngeza be fa ratsy zany de ahoana e ratsy koka de ahoana ratsy koka de soda izy ratsy koka de soda izy ka izy koa zany nahita ngeza loatra le olona ary tiako tenenina anao de zao ianao a mieritreritra foana hoe ianao taloha io sika amin'ny fotoantsika manomboka mifandray amin'Andriamanitra de manomboka mandroso hery de manomboka manana fasaina ho gaga so taitra ny fahavalonao ary anomboka hitola gaga ny devoly fa tsy ianao taloha misy aminareo ampiororony devoly isan'andro de tsy sa manao nininy misy olona misy manompon'Andriamanitra tsy sa manao délivrance akory ary matahotra ny devoly de aneniny nanao délivrance fiberana fotsiny androany de aneniny nanao babaka mirehatra babaka fotsiny manareo koa de zao lava namalala le namako teo maninona tsara hoe ndana mandeha ozy reo fa ratsy zany de maninona de fara le namako nalina courage anakiray fotsiny teny keva mandehana mandeha fa ratsy zany nareo voataka izy ny ambola ny andry ratsy zany de maninona hoe ratsy mandeha de hoe maninona de tele namako keva hoe mandehany la namako zany ohatry nambona zery tao anaty fotsiny hoe ainao le misy fomba fiteny malagasy hoe vovoan'amboa tsy ery fatahotra izy namako ka efa hoe mandehana fa sao de voataka eo jery le namako ohatran'izay de izy zay zany sady lasa izy nandeha hoe le fanontaniana ela be teo zany fa mani ohatry ny anao zavatra fa vao nitenena tamin'ny ntsony hoe voataka de fatany koa fa sa le olona dozy izy zay zany sady lasa izy de ohatran'ny tsy teo nandehana zao le avana malala ny tombontsoa anao voalohany vao manomboka fotsiny anao manomboka manana fifandraisana amin'Andriamanitra mbola tsy afaka ny olona anao a mbola tsy voafafa ny tosy mbola tsy nody raha misefa firy taona nandao anao fa manomboka io fotsiny ao de manomboka renao ny hery tram'izay mifaiza ary le vadika de mijery albomana ivalika ty hoe de tsy nody de aiza izy zao anao manomboka mifandray amin'Andriamanitra adinodinonao izy fa loanao mihaino toriteny alleloia loanao mihaino toriteny mamaky baiboly manomboka mandroso hery ianao tena tenenako anao fa ho avy tsy hoela ny SMS serio ao alleloia tsy avany aminao zay fa avy any fa ianao vao manomboka mifandray amin'Andriamanitra ianao fa manomboka miditra lala amin'ny fivavahana ianao de fingeza be anoloan'ny fahavalonao ianao nomboka gaga ny olona ary tsy mijanona eo nefa io sady mandroso hery ianao alleloia sady mandroso hery ianao mandroso hery zany mitombo ny hery alleloia ny herinao omaly kely raha mihoatra amin'ny herinao androandry ny hery ana-panahanao tamin'ny heriny ngeza kely lavitra mihoatra amin'ny androandry amin'ny heriny ianao mbola hitombo alleloia satria mandroso hery ny olonanao tsy miandry any Jehova ianao ny olonanao sady mitoditodika ianao Jehova nefa ataotsy Jehova ataotsy Jehova de ny olona tsy mety mandroso hery ianao tsy mahita herin'Andriamanitra ianao fa ianao tokony tafian'Andriamanitra ny heriny ianao sy miandry any Jehova de mandroso hery tokoa elatra ny akarany taka ny voromahery
miaingavany zany za efa neteko anao hoe zavatra fahitako ana de ohatrany zanaka koky reny ambany lavaka lalina fa avy eo ohatrany mahita zanaka kokely sampona kely teta fa misy elatra ngeza-be ave voaka avany anatin'le lavaka lalina alleloia boka antrosa ma tsotra tsy tokony afaka tsony alleloia boka ny fahotana tsy tokony afaka tsony voka avany misy akokely manana elatra ngeza-be manomboka mikopakopaka alleloia tao ambany tolo elaela manomboka mandroso hery fotsiny loao manomboka mahita ny lavaka misy anao io tsy fijalina fa manomboka manana fanantenana anao mahita mazava ao ambony ao amizay manomboka mahita tonelina farany tonelina alleloia manomboka nitsokatra ny saina hoe tsy mijanona eto ny mety amiko mitsangana fa tsy eto ny fitsarana hoe ny tenin'Andriamanitra tsy io ny farany fiainanao raha labavy sy rahalahy misy amitsika amataonany 5 taona 20 taona tanaty problème fa ny zavatra hitranga aminao voalohany manomboka misokatra ny saina hoe tsy safotra treo tsy zao ny fiainako tsy zao ny fiavaran'ny fiainako fa raha miandry an' Jehovah ianao fiatombohan'ny fiainam-pahasoavanao io fiatombohan'ny fiainam-pandresenao io alleloia ny zavatra ataonao de mila miandry an' Jehovah ianao mila manomboka miara-mandeha am' Jehovah ianao mifanerasera am' Jehovah ianao alleloia ary fomba n'Andriamanitra io manome helatra io any amin'ny apokalipsy any misy teny apokalipsy toko fa 12 andininy 14 teto zany le dragona de zao andeha anentsika ny raha vehivavy izay miteraka an'ilay zazalahy andininy 13 ary apokalipsy toko 12 andininy 13 izay miteny manao hoe ary ampitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy de nanentsika ilay vehivavy miteraka ilay zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena ny helatra roany voromahery lehibe adina no any efitra ho any amin'ny fitoerana zay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny hery atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarany izy halleloia amen mena helatra mba ahafahany manino mba ahafahany manita tsy tratra n'le dragona lay vehivavy so ihany fa nomena helatra izy helatra anankiroa ny helatra ny voromahery de herin'Andriamanitra izay zaraina amitsika rehetrarehetra eto halleloia any amin'ny zakabokiny Zakaria any koa neteriko ny Andriamanitra efa zatra amy halleloia Zakaria toko 5:7 misy teny manao hoe de natompoko ny maso ka hitako fa ino nisy vehivavy roa nivoaka ary nahazo rivotra nena ny fanana helatra toy ny helatry ny vano izy vehivavy fanomena helatry ny vano atao inona atao zany helatra zany ahafahana mandeha lavitra te andeha lavitra ve ianao androany tsika angataka Andriamanitra meo anay ny helatry ny voromahery mila helatry ny voromahery tsika manomboka eto mafimafy ny azy eto am'ty zao tontolo zao ty ary tsy ho vitan'ny olona mivavabavaka fotsiny fa tsy maintsy tena hoe ilana herin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra nefa tsy azo teno eo fa vakitsika le Isaia teo zay miandry an' Jehovah de mitombo hery fotsiny aloha ary mila olona manam-paharetana miandry zany miandry fa Davida niandry fa tsy diso fanatana niandry te niandry an' Jehovah de mitodika izy ka nareny fitarainako ny olona amizao mivavaka fa tsy miandry an' Jehovah mivavaka fa tsy miandry an'Andriamanitra tsy manam-paharetana ny olona fa ny zavatra ohatrehan'ny ty zao tontolo zao ty tsy hoela izay tena ohatrehan'ny kristianina de zavatra tsy maintsy ijoroan'ny kristianina fa tsy ho tafajoro raha tsy olona zatra mpiandry an' Jehovah olona manam-paharetana miaraka amin'Andriamanitra satria zavatra mitranga rehefa miandry an' Jehovah ianao mbola tsy helatra aloha ny tonga fa manomboka mandroso hery fotsiny aloha ianao ny zavatra azo tenenanao de zao ny fiainanao tsy raha tsy nohony teo aloha zany tsony ndao am' Jesosy tsika fa manomboka amin'ny fotoana laisanao an'Andriamanitra ny fiainanao de tsara makany amy tsara fa tsy me ratsy noho io zany tsony tsy ratsy noho io zany tsony ndao am' Jesosy tsika
ary rehefa de manana faretana mivavaka. Misy olona mivavaka de aiza ihany le valimbavaka ho avy ka. Fa ianao mila miandry zany valimbavaka zany anatin'ny hery, tsy reraka, mandroso hery. Valimbavaka tonga ianao efa olona matanjaka be miaina anatin'izany valimbavaka zany. Halleloja. De men'Andriamanitra anao ny hery, men'Andriamanitra anao ny helatra mba hatonga anao ao amin'le Isaia 4 teo ihany, 1:13 hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Mahafinaritra mahita zany olona miazakazaka tsy sasatra zany, olona mandeha fa tsy reraka, mandeha. Za taloha aty aminay aty tam'izany zay mbola petraka tany amin'ny Île-de-France ta. Efa mandeha miasa reva de mahita lehilahy anankiray na mifiry andehanao kiasa ka any atsika zay mipetraka any Amo zay. De misy lalana mahitsy be manomboka eo hatrany amin'ny toerana lavitra be, tena raha zany atao hoe Verdelo zany ho an'izay malala an'izay. Tena amina kilometatra be de be, lalana mahitsy be fotsy mandalo an'ny La Ferté-sous-Jouarre ka mandalo an'ny mahitsy. De za rehefa mandeha mainga avy eny amin'le tanàna atao hoe Mo, de mandalo an'ny Trille-Port sy ny sisisy. De iny toerana iny na mifiry ny andalovako amin'ny toerana io, mahita lehilahy anankiray zay ary ava mandeha tongotra amin'ny lavitra iny mahitsy be iny, tsy haiko hoe andeha ho aiza. Tena varina hoe tena hery. Misy fotoana mandalo vao andeha, misy fotoana miverina amin'ny lalany ihany afaka mbola iny ihany izy fa le ditongotra tsy fantatro tsony andeha ho aiza izy lehilahy. De hitako foana zany. De izy ohatry ny olona hafahafa be zay, izy ohatry ny manafina tare, ohatry ny misy sinareo zay mipetraka mety mbola mahita an'izany lehilahy zany, izy ohatry ny afrikana de ohatry misy défaut zay ny tarehany, tsy fantatra fa izy afeniny anaty capuchon de mandeha, izy tsy mety raisiny, izy tsy manao autostop zany, fa tsy haiko hoe andeha ho aiza iny olona iny. Fa ianao io tokony ohatry zany. Ny zanak'Israely kely avana malala ny amin'ny Nehemia, anao io vakitsika ny tenandroandry amin'ny Nehemia, efa nahita olona ianao mandeha tsy reraka. Vakitsika ijery ten'Andriamanitra any amin'ny Nehemia. Nehemia 7:1-2. Mety nahita olona nandeha any ianao fa reraka e. Zay taloha taminanao skoto mpandeha tongotra lavitra be, fa reraka ihany. Tsy haiko firy kilometra nandeha tongotra vitanao fa izy nandeha tongotra lavitra indrindra zao de tena nenga amina toerana ray ianao de firy kilometra betsaka indrindra vitanao, firy. Ny anahy aloha teo amin'ny 30 teo ngamba ny vitako farany hoe tena mba lavitra indrindra vitako, 30 kilometra teo na 530. Zay ny vitan'ny heriko zay. Fa Andriamanitra, araka ny teniko anao, Andriamanitra rehefa manazara zavatra tsy takatry ny saina daholo ny zavatra atao. Hoe fombaazana fitaniana rehefa nanao 40 kilometra. 30 koa ny ray be tiny. Lavitra ihany zany 40 kilometra zany a. Fa iny tompo. Fa ny zanak'Israely a, nandeha tongotra foana izy raiky amby roa, nandeha tongotra foana izy 7 taona. Nao vakitsika ten'Andriamanitra. 9:20, Nehemia 7:20. Ary fanahinao tsara dia nomenao azy, koa mpianatra azy ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao, sady nanome azy rano raha nangetaheta izy. Eny, 7 taona no namelomanao azy tanefitra ka tsy nananjava mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiany ary tsy nivotony tongony. Ny Kodao 28 kilometra, ny Lovlia 25, ny Marizot 30. Matanjaka daholo nareo. Matanjaka tsara ny ranjonareo, alleluia. Fa ny zanak'Israely 7 taona, tsisy tomobile. 7 taona. Fa io koa mbola samihafa mandeha amin'ny fasika sy mandeha amin'ny lalana tsotra. Fa raha mandeha amin'ny fasika zany mandreraka be mihitsy, zany mandeha amin'ny fasika kilometatra be dia be zany. Nefa ny zanak'Israely tany an-tany efitra fasika fotsiny. Mamoy anaty fasika ianao, zany tena mandeha anaty fasika io mandreraka.
mandeha ianao de ohatry miletika ry de ry de ohatry eo ohatrany eo ihany ry samy hafa efapolo taona miasany ranjo fa ho ny ten'andriamanitra tsy ny votony ranjony halleloia tsy mivotony tongony tsy mivotony tongony halleloia efapolo taona zany le te olona nomen'andriamanitra ny heriny tsy vitan'olona tsotra zany tsy maintsy olona miara-mandeha amin'andriamanitra mahavitan'izany tsy maintsy olona miara-mandeha amin'andriamanitra mahavitan'izany halleloia misy zavatra tsy vitanao hatramin'izay fa vaovao mafaly nomeko anao vaovao mafaly nomeko anao ahavitany zavatra tsy vitanao hatramin'izay anao tsy vitan'ny olona halleloia raha Jehova miaraka aminao Jehova miaraka aminao de zao ny zavatra mitranga mandroso hery aloha ianao fa andriamanitra tsy afa-po halleloia fa omeny anao am'izay ny elatra tahaka ny voromahery de azakazaka kahaka ny olona miazakazaka anao fa tsy sasatra ny olona efa tena nao fanomananteny reny miazakazaka reraka ihany fa ianao no ny fahasoavan'andriamanitra tsy nanao entraînement kory fa nandray herin'andriamanitra de tsy reraka ianao torobotsongy ravany zany mivavaka zany inona mahatonga ny olona mbola tsy mety mivavaka zao fampanantenana nge ravany zany iza mba tsy manina zany mba te azakazaka fa tsy sasatra andena efa tsy reraka fa ny olona men'andriamanitra ny heriny tafian'andriamanitra ny heriny olona miandry an' Jehova no havita am'izany resy lahary Davida ho Davida andry amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa i Davida moravana de olona tena tsy mba maty-kiambo izy ary mahafinaritra ny tena misy olona maty-kiambo a za ve tsy mahalala ana ve tsy ndray zavatra efa kilalaoka fa i Davida tsy ohatry zany i Davida de miteny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahatelopolo hoy Davida hoe ianao ny azahoko mitsarapaka mamelony miaramila ray toko izy ary andriamanitro no azahoko mitsambikina mihoatra ny manda efa nahita ve ianao misy pastera namana izay taloha mpanao kungfu izy tamy taloha tamizy mbola tsy mivavaka ary nataony olona sironany reny amin'ny toerana misy azy de tsy pastera fiantso azy fa raha maître ana raha maître karaha izy maître kungfu maître kungfu raha maître ny afatarany olona azy fa zay ozy de tantarany eo mitao izy taloha izy taloha tena manao paky tamy satana mihitsy de nareo raha manao an'ireny fanatanjahantena arts martiaux misy an'ireny zavatra kely fatorana atao amin'ny fekibo de amin'ny maraina manao méditation miala am'ireny fa devoly reny ary mila délivrena mihitsy nareo fa tsy vitan'izay alleloia fa zay ozy izy taloha rehefa avy manana hitanao tena manao reny maka le mandray fanahany Saoline reny de miaozy izy zay tena mifantoka be fa avy eo izy rehefa midina le hery zany rehefa tena tafiditra be de misaoty tambony izy misaoty lasa misy ty detente be de misaoty de tafatongery ambony tsy vitan'olona tsotra zany tsy vita fa zaho izy zaty mavita misaoty amin'ny tamboho to de ao de misaoty de tafasaoty eo amin'le tamboho avo be neteneko hoe ny olona anankiray rehefa misy hery de mavita zavatra mihoatra ny vitan'ny tenany fa irametra navita zany fa aveo izy niofo lasa pastera ry fantany fa mbola kery zany hery zany fantany fa tsy mahasambatra azy ny hery tao amin'ny fanahany Saoline tsy mahasambatra azy fa misaoty tamboho fotsiny fa mahantra vera tsisy ninona nga ny fiainana vita misaoty tamboho fa i Davida ny atramanaina ny herin'andriamanitra am'izay tonga tao aminy ianao izy ny afahako ianao nge raha mahita ny tantara amin'ny baiboly ianao tena tsy azonao an-tsaina zany hoe i Jonatana sy mpitondra nefo ny mamono olona be dehibe zany hoe Davida mahafaty olona be dehibe zany reny amin'ny film reny tsy mampino zany de olona reny de miady amina olona be dehibe tsy mampino fa ao amin'ny baiboly mampino satria inona zavatra tsy heriny fa herin'andriamanitra elatra voromahery ozy Davida ny andriamanitra azoko mitsambikina mihoatra ny manda tamin'ny andro ny tany Palestine zany nge rehefa namanda nge avo be jereo zao mandatsika tany Madagasikara le tamboho gasy reny jereny avo manda zany nge tsy décoration aty andafo sao be de be mba misy fefy le trano fa fefy kely dinganina ohatry zao raha angalatra ao reo de fa haingo fa taloha ny manda zany natao hoe rovana
de tsy maintsy atao zavatra avo fa Davida saoty tsambikina mihoatra amin'ny manda iza ny olona vita zany tsy maintsy olona manana elatra halleloia halleloia za tena te ampaherinao androandry mila herin'Andriamanitra am'izay ianao io ary mila mandroso am'izay ianao io ny fiainana iainantsika mampaherinao androany Davida dia niteny hoe zaho izy tena te handositra lavitra ary tena te hitoetrany anefitra ako te handefaingana hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafidrivotra sy ny ranorambaratra mila mandositra mitsoka ranorambaratra tsika am'izao 2022 zao fa ho avy ny ranorambaratra rehefa manomboka izy io traotrao izy io ry kristianina mivavaka ianao fa tsisy herin'Andriamanitra inona no antenainao inona no antenainao sanatria fa tsika nalabaraka an'Andriamanitra hoe fivavahana tsy mavonjy tsia za miteny anao fa ny fivavahana mahavonjy ny fivavahana ahavitanao mavita ny zavatra zay tsy vitanao hatramin'izay fa ny mahatonga atsika tsy mbola mavita zany de tsy niandry amin'ny Jehovah tsika tsy nifandray amin'ny Jehovah tsika mbola tsy afaka nomen'Andriamanitra ny olona tsy naharitra ny elatra voromahery ianao inge tena tian'Andriamanitra de isidiny ianao inge tena tian'Andriamanitra de isidiny ary misy tena anankiray mahavariana ato amin'ny Daniel ato tsy tao anatin'ny tokony hotoriny ty fa mba tadidiko any amin'ny Daniel toko fafito misy fahitana an'seho tamin'ny Daniel soramary de fahitana an'seho tamin'ny Daniel tamin'ny fanjakana efatra lehibe sy nitsaran'Andriamanitra andreo amin'ny andininy faharoa ty eo zany misy biby karazana biby efatra ho itonga eo fa tsy le biby tsy le fahitana no zavatra resahako anao fa am'le biby voalohany andininy faharoa Daniel toko fafito andininy faharoa de teny Daniel ka nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo narivotra efatra ny ranomasina lehibe de nisy biby efatra lehibe samy hafa miakatra avy any amin'ny ranomasina andininy faefatra ny voalohany de toy ny liona ary manana elatry ny voromahery ny hery mandra-mpanombotra ny elany ary natsangana tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tombony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy io anisan'ny biby izay hitondra faharavana ampahory amin'ny andro farany fa rehefa nandinika an'io de zao ry havana nisy ny biby nirahana amotika andrava hitondra tahotra fa io endrika io de za teteny aminao efa tonga tety amintsika koa io endrika iza moa ny liona nahita ozy izy tamin'ny voalohany de liona toy ny liona manana elatry ny voromahery iza ny liona ao amin'ny baiboly Jesosy liona jody fa io liona io liona mahavarina manana elatry io indray le elatry ny voromahery manana elatry ny voromahery fa nahavarina taminazy natsangana tamin'ny tany izy ny hery ao mandra-panokotra ny elany zany hoe le elatra liona izy zany de misy elatra nongotana le elany na le faizary le elatra Jesosy tonga teto amintsika mahalioany Jodazy fa nampitonain'Andriamanitra elatra de io elatra io le omenantsika amin'ny Isaia 40 nongotana tamin'i Jesosy ny elatra le elatry ny voromahery natsangana tamin'ny tonga izy Andriamanitra tonga nofo de nomeny ny olo ten'Andriamanitra hoe tony fijoron'ny olona Jesosy ke olona ohatra antsika zao mihitsy izy tetỳ tany ary natao manana fon'olombelona izy de ny foko ohatry ny foko ny fony de ny tempo fitiavana anay izy de ontsa anay izy oneny izy de misy fotoana koa izy malahelo misy fotoana izy tesitra fa ny zavatra tsy netiny verina ny akatra tsony io liona io Jesosy le tonga tetỳ amintsika izay tonga talohan'io biby io de zao ny elatra najanony teto ny elatra najanony teto ny elatry ny voromahery de io omenan'izay olona rehetra miandry an' Jehovah lay voalazany amin'ny Isaia misy elatra Andriamanitra eto misy elatra voromahery tian'Andriamanitra menanao eto Jesosy tonga teto tany nametraka an'io elatra io lioana izy fa nisy elatry ny voromahery tonga teto izy namela zavatra namela herin'Andriamanitra ary rehetra mangetaetana io de afaka mandray an'io elatra io Jehovah Andriamanitra de niteny zay miandry ao izy de androso hery
Halleloia. Ary elatra amin'ny akarany verenao vakina aminao. Zay miana Jehova dia mandroso hery koa elatra ny akarany tahaka voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Tsy tokony ho reraka ianao amin'izao fotoana izao. Betsaka ny olona reraky ny fiainana zao. Za tena teneniko anao fa tena hitako tsapainy, tena hita amin'ny masoko, tsapain'ny tanako ny tahotra any anatin'ny olona tsy manana n'Andriamanitra amin'izao ny amin'ity ho avy ty. Ka miakatra ny fiainana. Misy olona tonga dia miomana. Misy olona tonga dia mifidy mihitsy ny anana fiainana voafetra. Tonga dia misy tahotra ho mafy be io fiainana io andao hiala amin'ity trano ity ohatra, andao amidy ny tomobila fa mihinana sensement tonga dia miomana. Satria fantatry ny olona fa andreraka aty ady ho avy. Mafy fiainana io. Fa misy olona tsy atsapan'izany. Misy olona mbola hitoy hazakazaka foana. Misy olona mbola hitoy handeha foana. Dia tsy reraky ny fiainana, tsy reraky ny ady. Fa ny ady reraka mihitsy ny mamely azy. Ny fahavalo reraka mihitsy. Mampitahotra azy fa izy tsy amin'izany intsony. Satria manino nomena hery izy. Ary zay rehetra nomen'Andriamanitra an' Jesosy, tsika rehetra dia nomen'i Jesosy an'io elatra io daholo, nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mbola manomana aminao, manomana ho antsika fiainana mahafinaritra. Ianao raha tianao tsy iainan'ny zavatra iainan'ny olona mampatahotra ny olona dia io mosary, tena mosary mafy. Adi-piainana mafy be ho avy io ry havana. Dia za tena miteny anao ndao hiandry an'i Jehovah tsika. Ndao hivavaka. Ndao hivavaka. Raha mivavaka ianao, tena ho tanteraka aminao zany handeha tsy ho reraka. Hiazakazaka tsy ho sasatra. Ary ty fiainana ho avy ty, arakaraky ny hamafin'ny fiainana vao mihekara ny fiainanao amin'ny toerana ambony. Arakaraky ny mahareraka ny olona vao mehenao amin'ny fiasananao io, eo amin'ny fiarahamonina misy anao io, ny olona mepotraka mereraka. Fa ianao miakatra. Satria maninona? Ianao nge niandry an'i Jehovah. Taizan'ny olona fony ianao niandry an'i Jehovah. Tary anaty boîte de nuit ny olona. Taizan'ny olona fony ianao niandry an'i Jehovah. Tandrina didin'Andriamanitra. Ny olona zavatra nataony tany. Ianao rery le tenen'ny olona ianareo dia ferme loatra nareo e. Tsy mba misokatra mihitsy. Izay ny olona. Zany hoe dia misokatra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana ifaniana tokony mifaly. Satria ny olona mieritreritra orintsika mavaka tsy orintsika. Fa naninona teto tsika miandry an'i Jehovah tsika. Fa tsy fantatry ny olona fa ianao miandry an'i Jehovah, inona ny zava-mitranga? Ianao tao anatiny tao mandroso ery. Vitanao tantaran'ny tadidinareo tamin'ny 2018 misy toriteny nataoko tao anaty vavaka fiambenana. Tsy mety hitanay intsony moa izy iny, sa mbola hiteny mampionona. Momba ny atao hoe momba ny papillon, momba ny lolo. Momba ny lolo Hitanao ny lolo ny fetomboan'ny lolo dia ohatran'le anina kely reny izy. Le bibitsonjo kely reny. Bibitsonjo kely reny. Ary rehefa mijery reny documentaire momba ny fiainana any an'ala reny tsika, dia ny biby rehetrarehetra samy manana ny fiarovan-tenany. Dia samy manana ohatra zay misy ohatra, misy biby samy manana ny fiarovan-tenany, fa tonga ny favaly dia maranitra be daholo reny hérisson reny dia tsy azon'ny biby hohanina. Samy manana ny fiarovan-tenany io daholo. Misy an'ilay biby hoe putois. Vao tonga ny favaly dia mamoaka fofona mainty be mihitsy dia tonga dia miala fotsiny sakafo masisy teo izy nio dia tsy hohanina. Fa ny biby tsy manana fiarovan-tena indrindra dia ren'le biby tsonjo kely reny, ny chenille reny. Dia ny ataony reny miafina fotsiny anaty amin'ny sisikazo miafina any ambany zavatra tsisy fiarovan-tena na kely. Fa izao ry havana, izy ireny misy fetra ahafahany miaina, misy fetra tokony iainana mantsy. Misy fetra zany sadidiko izay fa ela be zany nitorina izay teny izay. Dia izao biby tsonjo eny izy dia misy fetra tsy haiko firy semaine izay dia miafina any anaty toerana tsy azo ny fahavalo izy. Dia ao amin'izay izy ao anatin'le ohatran'ny zavatra miorongorona iny. Dia ao izy manomboka miofo, manomboka fohy dia mivoaka avao amin'izay izy lasa papillon. Tena teneniko anao ry havana. Tsika rehefa mbola ny olona tena rezarezatra moa fomba fiteny mandeha amin'ny heriny. Tsika ohatran'ny hoe mampalahelo. Ohatran'ny hoe miafina kely ao. Fa ianao tsy mampalahelo. Tsy mampalahelo ianao.
tsy mampalahelo. Alleloia, alleloia. Ohatrohatran'izao raha verina hatramin'ny voalohany kely mihitsiny avao anaty atody izy io avao anatin'io atody kely io izy alleloia. De rehefa foy am'izay io atody io de mivoaka avy any am'izay izy chenille izy mivoaka avy any. Io izy io io zao ianao fa manomboka foy alleloia. De manomboka mivoaka avy tao de iny tsy manana fiarovany zany fa de tsangotsangohan'ny vorona eny de hoanikaniny zay mandalo fa ohatra mbola ratsiratsy kely ny paoziny eo de mihina-kinana sady matahotra ihany fa zay fahavalo tonga de mitsaingoka azy de mamono azy daholo. Raha olona zao mahita to de hitsahany fa hoe mifanday fa ohatr'izao izy fa rehefa ela de manomboka miofo izy de mivadika loko izy iny ianao fa manomboka miova fo. Alleloia. Napetraka ao ny lamba malotony fahotana de manomboka nomen'Andriamanitra loko afy ianao novaina hatramin'ny anaranao ange. De avy eo am'izay mitombo eny izy de ny efarany rehefa mandeha ao aloha ao de iofo ndray zao izy rehefa avy eo de mipetraka eo amin'io azo am'izay izy de manomboka mamoaka an'ireny ohatran'ny toile angamba izy reny de miafina ao anatin'io izy de mamboatra an'io izy de io am'izay izy miandry an'i Jehova izy sisa. Alleloia. De mamboatra ny toerana hipetrahany izy Irisorana an'Andriamanitra fa tsisy fahavalo mahapotika azy. Fa raha zao ny tonga ny fahavalo de fa sakafo matavy fotsiny. De manomboka mirongorona ao anatin'iny am'izay izy ry havana de miantona kely eo am'izay izy rehefa avy eo miandry an'i Jehova ko atao ahoana ny olona izy am'izao any anaty ala any mikarenjy fa ianao miandry an'i Jehova de mivoaka avy eo am'izay izy de miofo am'izay izy de io izy io de ela izy mijanona eo ela izy mijanona eo manomboka hivoaka am'izay ianao mekoka fa ratsy zany de anao rehefa hivoaka efa anontany am'izay hoe fa ratsy zany de ahoana hivoaka tao am'izay de iny lasa inona hatramin'izay mety henatra ho an'ny olona mihitsy hoe mba manana manay nefa fanday fa mivoaka avy eo manomboka manana elatra. Alleloia, alleloia. Nanomboka nison'ny olona ondra rabavy eo am'izay fa tonga am'le tena izy lasa papillon mahafinaritra be. Ny zaridaina aza ry havana malala ny zaridaina aza mba faly misy an'iny papillon iny. Araka ny tenin-dranabavy Erika teo zao ny hitako teo nisy eson'ny olona ianao tamin'ny nanomboka mivavaka fa zao ianao zao efa tsy fanesy tsony. Tena teneniko anao fa ny olona ndray niteny mba hito ambavaka. Alleloia. Ary tamin'ny voalohany iny fanday kely iny tsy tian'ny olona mahita an'iny fa ny zaridaina rehefa tonga ny masoandro mahafinaritra zany zaridaina misy papillon zany sa tsy mahafinaritra misy lolo tsy lolo vokatra fa tena papillon. Anaran'i Jesosy miandrasan'i Jehova ianao tsy maninona ny vavan'ny olona. Hitanao ny olona naneso anao hoe mivavaka hatramin'izareo ao aoriana kely ao hitady ny vokatry ny vavaka fa ny olona tsy mivavaka tsy hahita vokatry ny vavaka fa ianao ny vavaka tsy atao tsy be mifehy-tena ndao ozy ny olona anao zao ianao tsy mety fa maninona tsy mety amin'ny fivavahako tsy mety amin'ny Andriamanitra mandroso hery ianao ny anatin'izay zay ianao ny atao hoe mandroso hery fa omen'Andriamanitra anao ny elatry ny voromahery de andeha lavitra ianao andeha tsoreraka iazakazaka fa tsy ho sasatra andeha fa tsy ho reraka. Hotahin'Andriamanitra le tsika tsirairay avy za manokana tena miteny anao maherezy ianao mifikira amin'Andriamanitra fa na inona zavatra mitrangy eto amin'ity tany ty asen'ny devoly
da programme ny devoly atao zay atonga tena fiainana mafy sarotra eto amin'ity zao tontolo zao ty fa ianao tsy zany a ianao tsy zany ianao manana helatra ary eto na ho avy ny bomba nucléaire na ho avy ny bomba atomika zay rehetra ho avy manana helatra ianao ho any anefitra isika any amin'ny toerana tsisy tabataba any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra ho any an-danitra isika helatra voromahery ny karahantsika anatin'ny renim-pimaso raiso ny helatra androany na iva afaka manokana ho an'izay rehetra manatrika eto androany ao anatin'ity feokiry ty tsika ohatsika ivavaka tsika am'izao fotoana zao de anao hery tsika oriny an'izany ivavaka ho antsika rehetra zay manatrika eto amin'ity androany ity mba tsisy diso anjarana de ray aza alleloia fa andray an'izany helatra avy amin'Andriamanitra zany tsy helatra voromailala tsy helatra hitsikitsika fa tena helatra voromahery nozarain'Andriamanitra amin'asy ianao amin'ity androany ity alleloia ivavaka tsika am'izao fotoana zao manana finoana de mitenena hoe afaka mijery ny fampitinana nataon-dranabavy Marina ianao a fa efa voafitiny a tahaka ny mahazatra izay efa lasa zary tsy afoizana anazy eto a atsiarovana azy de fampitinana eo no eo a antsoratra ny toriteny zay nenotsika ho anao zay tara zany de io ny feany io ny tenendranabavy Marina tiana io sotra azy tsika ivavaka tsika am'izao fotoana zao Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay tonga taminay tamin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fatanterahany fotoana teto fa tsy tapaka Jesosy ny toriteny ho anao ny voninahitra anao ny saotra ary anao ny tera androany Jehovahandriamanitra misy olona vonina iandry anao reto ary efa niandry anao teto foany zay Jehovahandriamanitra ataovy mandroso hery na misy olona vao androany vao tonga eto ataovy mandroso hery zany olo zany tsy emotra fa androso tompo androso hery de anomboka olona agaga ny fahavalo izy agaga ny fiarahamonina na de ao an-trano ary izy rehetra de agaga ny fianakaviana ny ankonany fa manomboka mandroso hery izy de anomboka androso ara-panahy ay anomboka androso ara-pinoana hitombo ny finoana ty anatinay ho velona ny fanantenanay ary ao anatin'izany Jehovahandriamanitra aza adino mizara aminay tsirairay avy helatra de helatry ny voromahery Jehovahandriamanitra tsy toa mba hahafahanay manetsoreraka miazakazaka tsy ho sasatra tompo fa te handeha lavitra izay te hitsambikina mihoatra ny mandy zay Jehovahandriamanitra fa tsy vitan'ny olona rehetrarehetra nefa zany fa zay miandry anao havitan'izany zareo amin'isa tokantrano isam-batan'olona ny helatry ny voromahery manaraka an'izao fandarany zao tsofina rano amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata andray zany helatra mahagaga helatra tsy hita maso helatra tsy hita maso fa hery midina ty anatinay hery midina ty anatinay tsirairay avy de alana hery tsy takany teo aloha zay hery tsy ananan'ny olona herin'Andriamanitra tsisy olona kanosa tsony eto na olona maratra mora maratra sy olona marefo fa olona mahery olona matanjaka olona mijoro tsy mangozozo fa tena mijoro ary miazakazaka tsy sasatra ary mandeha ka tsy reraka de afaka andeha lavitra isidina ambony ary tsy eto tany any fa ho any an-danitra hiakatra amin'ny alalan'ny helatry ny voromahery sotra Jehovahandriamanitra fa dio nisy tokantrano isam-batan'olona de tafio ny herinao herin'Andriamanitra ngeza be nentinay mandroso manomboka eto tsy resiny niady zay tsy raraky ny olana izahay fa manidina ambony mihoatra lavitra noho ny fanidinan'ny olana mihoatra lavitra noho ny herin'ny olana ny hery aty anatinay mihoatra ny herin'ny fahavalonay
misaotra Jehovah'Andriamanitra fa nielatra ny voromahery omenao anay dia anodinanay anatona anao ihany, anodinanay anakaiky anao ihany. Misaotra Jehovah'Andriamanitra tena ny ajany saotra sy nyvoninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay matoky izay Jesosy ahy tsisy alamainy eto androany. Raiso zany hery zany, raiso ampinoana fa nanay elatry ny voromahery ianao androany, raiso fa hoentin'Andriamanitra manidina miaraka aminy ianao. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra tompo, misaotra ny amin'ny fotoam-bavaka, misaotra ny amin'ny torobe, misaotra ny amin'ny herinao mijanonao teto androany. Alleluia, alleluia. Malare maskenao masuku amen ruiasu aku wanau bivuni evunai chao nai chachu hallelujah tua fata aku awalina fata anak zumba isika malay panasang tukon ruang sabi tayo na naman sabi ba yes siya umansuli pa yan ako efa niyahan siya ba ay naman siya nila siguro pa yan. Hallelujah. Para naman Jesus